Manantitra ny arabo mba ampirarintso anareo tompolasy sy tongovavy ary manasa anareo ihany koa anaraka hatramin'ny farany ny vaovaon'ny fahitalavitra MBS. Tamin'ity androany ity no namoahan'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ny didy izay milaza ny voka-pifidianana ofisialy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa. Tsy dia nisy fiovany firy tamin'ny voka-pifidianana Vonjamaika izay navoaka ny teo anivon'ny CENI, ny navoaka ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana. Arak'izany dia ny kandida larina fahatelo ambin'ny folo Andry Nirina Rajoelina no lany ho filoham-pirenena malagasy tamin'ny salanisa 520 faingo 620 isanjato. Vaovao tanterin'i Jessica Miray teo amin'ny sarin'ny Manu Randremalala. Nivoaka ny vokatry ny fifidianana filoham-pirenena ofisialy avy amin'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana. Naharitra adiny roa sy fefany fa aretan'ny fitsarana. Tsy niova firy tamin'ny vokatra Vonjamaika navoaka ny CENI ny fa 4 ny volana Desambra lasa teo ity vokatra navoaka ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana ity. Lany tamin'ny salanisa 520 faingo 620 isanjato ny kandida laharana fahatelo ambin'ny folo. Raha 420 faingo 430 isanjato kosa ny an'ny kandida Marika Ravalomanana. Raha araka ny didy navoaka ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana hatrany. Vato azon'ny kandida Rajoelina Andry 80 sivinjato sy 9,000 sy 500 sotapiso na 520 faingo 620 isanjato. Raha mikasika ny fitoriana 5 sy 700 napetraka tamin'ity fiodinana faharoa ity ihany koa dia tsy nisy noraisiny ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana avokoa. Ny tsy fampiny porofo no voalaza fa nandavan'ireo fitoriana ireo. Tsy nisy naneo hevitra ny teny amin'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana na ny filohan'ny HCC aza taorian'ny famoahana ny didy. Fataorian'ny didim-pitsarana navoaka ny fitsarana avo momba lalam-panorenana tamin'ity androany ity momba n'izay valim-pifidianana ofisialy tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana faharoa izay dia nilaza mazava ny fomba fahitany ny famoahan'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana ny didy ny teo anivon'ny sehatra mpanaramaso safidy. Ho an'ity sehatra mpanaramaso safidy ity dia matsapa izy ireo fa manahirana ny masotsivana izay apetraka amin'ny fanangonana ireo apirofo amin'ny resaka fitoriana no tinambara amin'izay. Mitondra ny vaovao momban'izay indrindra Edena Elia teo amin'ny sarin'ny Mathieu Princy. Tsy noraisina sady tsy mitombina avokoa ny ankamaroan'ireo fitoriana rehetra momba ny fifidianana napetraka teny amin'ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana araka ny didim-pitsarana navoaka ny HCC io tolakandro io. Naneo hevitra mikasika izany avy hatrany ny sehatra mpanaramaso ny fifidianana avy eo anivon'ny safidy. Resaka fitsarana resaka fanahana porofo resaka fifidianana zany eto amintsika hitantsika mbola somary manahira. Dia nabe-dehibe raha ny fitoriana napetraka ny mpiatsehatra maro nametraka fitoriana sy ny olon-tsotra na ny mpanaramaso ny fifidianana ihany koa dia manahirana ny manangona n'izay porofo zay raha araky ny masotsivana ampiasainy fitsarana avo ny lalam-panorenana. Dia araky ny hitantsika ireny moa zany ny ankamaroany mba tsy lazana hoe izy rehetrarehetra dia tsy mitombina na milavina avokoa. Misy tokony eritreritra atao sy fampiresana sy fampidiniana atao zany amin'ny manaraka miaraka amin'ny ireo mpitsara eto amin'ny rafitra ambony ny fitsarana avo momba lalam-panorenana sy ny mpiatsehatra rehetrarehetra manodidina amin'ny fifidianana mihitsy mba ahafahana manatsara an'izay fanangonana porofo sy fanomezana porofo amin'ny resaka ady manodidina amin'ny fifidianana izay.
eo ihany koa moa nefa ny fitakiny mpiatsehatra maro ny soaisam-pirenena ny fanalavana ny fotoana mafana mametraka fitoriana amin'ny resaka raharaha-pitsarana momba ny fifidianana dia izay zany a ny zavatra tokony hatsaraintsika mandritra ny fotoana manaraka sy ny fifidianana manaraka. Araka izany ny fifidianana ben'ny tanàna sy ny fifidianana solombavambahoaka izay atrehintsika afaka volana vitsy dia efa afaka ampiarana ity tolo-kevitra avy amin'ny sehatra mpanaramaso safidy ity. Fataoriana ny fanambarana tamin'ny fomba ofisialy ny voka-pifidianana fiodinana faharoa teo amin'ny fifidianana filoham-pirenena izay nambarany ny fitsarana avo momba ny lalam-pandrenana iny dia nilaza mazava momba ny fahitan'ny hoavin'ny firenena ny teo anivon'ny fiarahamonim-pirenena KMF CNOE. Ho azy ireo dia mila jerena dieny-zao ny fandriampahalemana ny ady amin'ny kolikoly ary ihany koa ny fanamboaran-dalana fanadiadiana hoentin'ny Edena Elia teo amin'ny sarin'ny Mathieu Prince. Manomboka eto dia miandrandra ny fampanantenana natao nandritra ny fampelezan-kevitra ny vahoaka malagasy. Ho an'ny sehatra mpanaramaso ny fifidianana ny KMF CNOE dia efa nisy ny fangatana napetraka izy ireo mialoha izay miompana indrindra amin'ny sosialim-bahoaka toy ny fanamboaran-dalana, ny fandriampahalemana sy ny maro hafa. Izay eo anivon'ny KMF CNOE fanabeazana olom-pirenena efa nanao an'ilay fanadiadiana hoe fama efa andresahana ainareo efa nizarainay tany amin'ny firenena ary inonay fa tsy ho ataony ambanin-javatra. Anisan'izany ny fandaminana ny tsy fandriampahalemana mba handry fahalemana ny vahoaka malagasy ahafahana mamokatra sy miasa tsaratsara kokoa miady amin'ny kolikoly ary ny famelomana ny lalana izay maty rehetra sy ny famelomana ny lalana izay tsy nisy satria ireny no ahafahantsika ny voatra aingakaingana koa sy mahazo ny fampitoviana na ny andrenivohitra sy ny ambanivohitra na ny samy ambanivohitra na ny samy andrenivohitra. Na dia samy hafa tanteraka aza ny vinany kandida roa nitonta izay nifanandrina tamin'ity fiodinana faharoa ity dia tokony ahafehy ny fampandrosoana fotony izay tena ilainy vahoaka malagasy ny filoham-pirenena. Fa ivadika vaovao hafa kosa isika momba n'ireo voasambotra tetsy amin'ny kianjan'ny 13 Mey izay misy 7 mirahalahy dia voatazana vonjamaika eny am-ponja izy ireo. Nitondra ny fanazavana ny tsara ho fantatra momba n'izay raha izay ny mpisolo vava anireto voasambotra ka nahiditra vonjamaika teny am-ponja ireto izany ary ny fanazavana izay hoentin'ny mpisolo vava dia momba ny fandehan'ny fanadiadiana teny anivon'ny fampanohavana. Vaovao tanterin'ny Laurette Berton sy Erzo Rajaonarivony. Mibaribary ankehitriny fa misy ny tsindry izay atao amin'ireo olom-pirenena izay nagnano ny hetsika ho fitankina ny marina teny amin'ny kianjan'ny 13 Mey ka nosamborina. Raha ny fanazavana nomeny mpisolo vava an'ireo 7 lahy izay voapanga nefa dia olon-tsotra andeha hagnano ny asa amandraharahany ny maro tamin'ireo voasambotra saingy ny fanojy tamin'ny savorovoron'isy teny Analakely ka dia izao nidoboka amponja izao. Fanakanan-dalana, fanamboarana cocktail molotov, fanelingelelana ny filaminam-bahoaka ary fitorahana mpitandro ny filaminana. Ireo no vesatra izay niampangana azy 7 lahy ireo. Miandry elabe nalefa foana zany le olona sasany teo alohanay fa ny feverako an'ilay zany dia nisy miandry instruction zareo. Le izy koa manko raha ny lalàna anjerena dia fampanohavana zany misy ambaratonga zany hoe misy hiérarchie zany dia izay teneniny ao ambony zany hoe procureur de la république zany tsy maintsy manaiky ny teniny procureur général dia ainsi de suite. Procureur général dia hatrany ministre ny défense zareo zany le fiarovana zareo tena satria olona nandalo fotsiny izy rehetra rehetra izy enina zany olona nandalo fotsiny tsy hoe miparticiper tao amin'ny 13 Mey fa nandalo dia tonga dia nisamborin'ny mpitandro filaminana. Amin'ny alakamisy ho avy izao no hiatrika ny fitsarana izy 7 lahy ireo hetsika izay nataony vahoaka nitaky ny fahamarinana teny amin'ny kianjan'ny 13 Mey. Eo amin'ny fiaramiasan'ny Madagasikara amin'ny firenena any ivelany kosa dia azo ambara fa
manga ny lanitra ary tsara dia tsara tokoa ny fiara-miasa eo amin'ny Madagasikara sy Japon. Tamin'iny taona 2014 iny raha nambaran'ny ambassadeur japonais miasa sy monina eto amintsika dia azo tsapain-tanana tokoa izay fiara-miasa amin'ny firenena roa toto izay teo amin'ny resaka toe-karena, ny sosialy, ny asa vaventy, ny irariana hoy ny ambassadeur japonais miasa sy monina eto amintsika dia nitohizan'izany amin'ny manaraka indrindra amin'izao fiatrehana ny taona vaovao izao. Vaovao taterin'ny Laurette Berton teo amin'ny sarin'ny Erzo Rajonarvony. Matotry ny fiara-miasa misy eo amin'ny firenena malagasy sy ny japonais, hoy ny nambaran'ny ambassadeur ny Japon miasa sy monina eto Madagasikara, Andriamatoa Ishiro Ogasawara. Foto-drafitrasa maro no efa nantompoko ary betsaka ireo mbola tegna andalam-pagnamboarana ankehitriny. Isan'ny songadina tamin'ireny ny fametrahana ny vato fototra voalohany izay fantarana ny seranantsambo ny Toamasina. Anome tombotsoa lehibe ho an'i Madagasikara eo amin'ny sehatry ny ara-ekonomika izany. Fa eo ihany koa ny fandrafetana ireo trano sekoly tamin'ny toerana ambanivolo lavitry maro. Notre coopération est en bonne forme. L'année dernière, en 2018, nous avons pu ouvrir beaucoup de chantiers de grands projets dans le domaine de la coopération bilatérale. Et tout d'abord, j'ai eu le plaisir de poser la première pierre dans le chantier du projet d'extension du port de Toamasina au mois d'avril. Et aussi, nous avons inauguré l'ouverture d'une centaine de salles d'apprentissage dans l'école primaire, dans les alentours de Toamasina l'année dernière également. Et donc nous souhaitons que l'année 2019 sera aussi plein de succès au terme de coopération bilatérale entre le Japon et Madagascar avec le niveau gouvernement. Nanambarany ambassadeur ny Japon fa manantegna sahady izy ireo ny isian'ny fiara-miasa bebe kokoa sy matotra hatrany eo amin'izay filoham-pirenena vaovao hitantana eo sy ny gouvernementa izay tarihiny. Eo amin'ny vaovao ny fampianarana kosa miditra an-tsekoly ny mpianatra tamin'izao fanombohan'ny herinandro zao. Misy moa niditra omaly fa ny akamaroany sekoly katolika kosa dia tamin'ity androany ity no namonjy ny varavara-tsekoly indray ireo mpianatra rehefa avy niatrika ny fetan'ny krismasy sy ny fetan'ny farantaona natongava ny taona vaovao ihany koa. Nisy ny fanadihadiana nataony fahitalavitra MPS teny amin'ireny sekoly izay miditra ireny indray teo amin'ny fanadihadiany Laurette Berton teo amin'ny sarin'ny Erzo Rajonarvony. Androany talata fahavalo volana janoary no nanomboka ny fampianarana ho an'ny sekoly katolika rehetra eto Andrenivohitra. Ho an'ny tetsy amin'ny lycée Saint-Champagnat izay notsidinay dia somary fohifohy ny fizarana voalohany tamin'ity taom-pianarana 2012 sy 2013 sy 2014 ity raha atao tompomaso hoy ny talen'ny sekoly izay nolalovanay. Anisany nanamarika ny 3 volana voalohany iny ihany koa ny fisian'ny valagnaretina kitrotro izay nanjaka tamin'ireo sekoly rehetra teto Andrenivohitra. Anisany voa tamin'izany ny tao amin'ity lycée iray eny anaty azo isotry ity saingy efa nisy ny fepetra noraisina hoy ny tompon'andraikitra. Efa vonina ny hiditra amin'ny 3 volana faharoa ny ekipa ny fampianarana ary misy ny paikady efa voavolavola anatsarana ny vokatra ho amin'ny hoavy. 3 volana voalohany moa zany somary taratara voalanomboka fa na izany izy dia natratra herinandro 5 teo zay ny nianatra. Dia somary nanahirana ny nandray ny mpianatra indran'ny vakansa lavabe fa rehefa tafiditra dia niterina fampianarana. Arak'izany dia somary fohifohy ny 3 volana voalohany fa nahavita fanadinana araka ny calendrier zay efa nomanina ihany zay. Ho an'ny 3 volana faharoa manokana dia niezaka na paikady zay tena eritreretanay amin'ity dia mpampianatra aloha zany miezaka manaraka tsara ny répartition zay nomaniny. Dia mpianatra ihany koa mba ezahana anaraka tsaraky ny fampianaran'ny mpampianatra zany. Fa nasongadina manokana amin'ity 3 volana faharoa ity dia ny fanampiana manokana ireo mpianatra hita fa somary osaosa zany. Dia ireny zany mety hidiavana fotoana hoe mety hoantsoina manokana dia mpampianatra manampy azy ahitana tsara mihazany tena
anampiana azy zany satria mpianatra rehetra mazava ohatra tsy tena mitovy zany ny vao fa indraindray sasany mahaika koa dia ireo mpianatra misaosa zany mba ijaina fotoana manokana anampiana azy. Anisan'ny fanampiana mpianatra ihany koa zany mba hoe hatsara ny vokatra dia fanaovana contrôle continu, misy hoe fitsapana pahaizan'ny mpianatra atao matetika araka ny tokony ho izy dia arakarak'izay no ahitana hoe reto mpianatra reto mila fanampiana kokoa dia reto mety hoe efa mba tsaratsara dia efa mety. Toerana anisan'ny tafiditra agnatin'ny faritra Iva ny eny amin'ny sekoly Saint Champagnat eny anaty azo isotry iny ka tsy alany ny tondra-drano rehefa tonga ny fotoam-pahavaratra tahaka izao. Misy fiantraikany amin'ny fiainana sy ny fivoaran'ny fampianarana izany satria maro ny mpianatra no tsy tonga rehefa avy be ny orana noho ny fiakaran'ny rano. Feo amin'ny vaovaon'ny tanàna n'Antananarivo kosa anisan'ny boriboritany tena be olona ny eo amin'ny boriboritany voalohany raha ny komina Antananarivo renivohitra no jerena. Manoloana n'izany indrindra dia ilaina ny fipetrahan'ny lamina mipetrapetraka tsara eo amin'ny fampandehanan-draharaha eo anivon'ny boriboritany voalohany etsy Sorano. Anisan'izany ohatra ny resaka momba ny zokiolona, ny momba ny hetra sy ny maro samihafa, ny fanaovana taratasy amin'ny ankapobeny ao anatin'ity boriboritany voalohany ity. Amin'izao ataona vaovao izao dia ilaina hatrany ny fanatsarana an'izay fomba fiasa izay raha ny boriboritany voalohany etsy Sorano no resahana. Fanadihadiana hoentin'ny noro fitiavana teo amin'ny sarin'ny Mano Randriamalala. Ny fametrahana ny fomba fiasa aingana, ny fifanajana eo amin'ny samy mpiasa, ny mpiasa sy ny lehibe, ny fanatanterana ny mariazy faobe, ireo no anisan'ny fanatsarana ataony eo anivon'ny boriboritany voalohany Analakely eo amin'ny fampandehanan-draharaha rehetra ao an-toerana. Raha eo amin'ny resaka fikirakirana ny antota taratasy mantsy, tsy miandrela ny mpanjifa dia mahazo izany. Fa ny kopia na ny soram-piankonana kosa no somary mitarazoka. Vokatry ny tsy fampiny fitaovana no antony izany rahateo no anisan'ny olana mampijaly ny mpiasa eo anivon'ity boriboritany voalohany ity. Ny taratasy dia malaky atao aminay. Malaky dia malaky indrindra fanaovana andreo certification sy ny légalisation izay azo eny eo. Izany hoe miandry kely amin'ny 2 minitra 2 minitra dia azo eny eo ny taratasy. Ny kopia koa nefany sy ny bulletin dia tokony azo eny eo. Kanefa moa ny fitaovana somary efa reradreraka kely ihany au niveau n'ilay karazana serasera vaovao dia miandry kely ilay izy. Dia voatera tsy maintsy mamerina ny olona ny hariva satria maivamaivana kely zany le serveur afaka mameno le kopia eny eo. Misy any nefa tsy maintsy mbola mandeha amin'ny fomba taloha ny satria maro ireo boky izay atao hoe farovodrovotra sy ny karazany tsy maintsy anaovana recherche. Dia izay koa no anisan'ny hoe mahela kely an'ilay kopia hoe tsy maintsy miandry ny hariva satria zava-dehibe io ao anatin'ny fijerevana n'ilay maha-olona n'ilay olona. Manaja tsara ny fe-potoana izay sy ny zavatra maro izay hifanarahana amin'ireo mpanao taratasy rehetra. Araka mboraza teo hoe ny taratasy ihany eo ny kopia eo. Raha ohatra ka misy tsy fahatongavana ilay olona maka an'ilay kopia dia afaka ny maraina izy miverina fa tsy voatery hoe isaky n'ilay hariva amin'ny telo fakana kopia. Tsikaritra tamin'ity fiandohan'ny taona 2024 ity nahitana fienany isan'ny olona misora-panambadiana ny zazateraka raha oharina tamin'ny taondasa iny raha ny antotanisa ao amin'ny boriboritany voalohany. Mahery ny 700 ny olona nisora-panambadiana tao an-toerana ny taona 2024. Mahery ny 10 kosa izany amin'izao fiandohan'ny taona vaovao izao. Raha ny zazateraka mahatratra 2,790 tamin'ny 7,20 raha toka 509 tamin'ny 2020. Misy sady 570 izany tamin'ny taona vaovao ity hatramin'ny ora nandalovanay. Ny tombo kosa ny isan'ny olona maty raha toka 5,720 tamin'ny 7,20 tafakatra 403 tamin'ny 2020. 730 kosa tamin'izao taona vaovao izao hatramin'ny ora nandalovanay teny an-toerana. Atindray moa ny soratra mariazy dia afaka mifidy fa tsy voatery alakamisy na sabotsy
fa am'izay andro tiany reo le mpikarakara ny soram-panambadiana dia azonay atao zany a mba amezana fahafapoa satria mety misy antony aro a nya zazateraka zay zany ny zavatra hitanay atao anatin'ity fiandohan'ny taonyity maro a reo a atao hoe zazateraka mpanao déclaration zany ao anatin'le izy. Ankoatra izay efa manomboka miabetsaka ny mariazy sivily iarahan'ny malagasy sy ny vahiny amin'izao saika ireo vahiny miteny frantsay no voakasika izany ankoatra ny anglisy. Fa anisan'ny ataony anivon'ny boriboritany voalohany vaintondrara ny fandaminana ny tsena eto Antananarivo renivohitra. Momba n'izay indrindra dia tsy mitsaha-mitombo ny fisiny ireo mpivarotra amoron-dalana noho ny olana sosialy sy ny fasairanana amin'ny ankapobeny. Tsy maintsy misy ny lamina izay apetraka mazava tsara mba ahafahana miatrika ireny mpivarotra amoron-dalana eo amin'ny boriboritany voalohany ireny. Fanadiadina hoentin'ny noro fitiavana teo amin'ny sariny Mano Randriamalala. Manoloana ireo fako mivangongo sy miparitaka eny an-tsena indrindra eny Analakely manao antsoavo amin'ireo mpivarotra amoron-dalana ny eo anivon'ny boriboritany voalohany Analakely mba hikajy ny fahadiovana indrindra ny lalana. Misy reo olona izy atao hoe police d'assainissement marina misy miopefy koa reo satria ao anatin'ny fitiava-kely ary enjana dia enjana ny fanaraha-maso moa ao anatin'izany satria misy fitiava-kely ihany ny sasany indray izay fahitenenanay mafy amin'ny fametrahana n'ireny mpivarotra ireny miopefy ao anatin'le izy. Nambarany teo anivon'ny boriboritany voalohany fa hoentitra hatrany ny fanaraha-maso ataon'ny polisy munisipaly raha toka misy ireo mpivarotra izay miopefy. Misy reo olona izy atao hoe police d'assainissement marina misy miopefy koa reo satria ao anatin'ny fitiava-kely ary enjana dia enjana ny fanaraha-maso moa ao anatin'izany satria misy fitiava-kely ihany ny sasany indray izay fahitenenanay mafy amin'ny fametrahana n'ireny mpivarotra ireny miopefy ao anatin'le izy. Marina moa fa anisany mandray anjara sy manampy ireo tompon'andraikitra amin'ny fanadiovana faobe ny eo anivon'ny boriboritany voalohany tsy mitazapotsiny izy ireo indrindra rehefa amin'ny vanim-potoana ny fety raha ny fantatra androany. Eo amin'ny vaovaon'ny fanatanjahantena kosa raha nambara tany aloha fa i Cameroun no andray ny kanina 2020 sy 2020 dia noesoriny Fédération africaine momba ny baolina kitra tamin'ny firenena Camerounais izay fandraisana ny kanina 2020 sy 2020 izay no ny tsy fahatombanana maro samihafa. Tamin'ity androany ity no nilazany ny teo anivon'ny CAF ny firenena izay andray ny kanina 2020 sy 2020 ka tsy izy zany fa ny firenena Egyptianina. Tsy ivona fa ny Barea ekipam-pirenena malagasy ny baolina kitra dia mandray anjara amin'izany kanina Egyptianina izany ho arahantsika avy hatrany ny fanadiadiana momba n'izay. Itodika ny Egypta ny mason'ny mpity baolina kitra ty Afrika ny 5 jona ka hatramin'ny 14 jolay 2020 sy 2020 izay anatotosana ny kanina 2020 sy 2020. Fiadiana ny tompon-dakany Afrika ho amin'ny ekipam-pirenena amin'ny baolina kitra. Tsy nahafapo mantsy ny fikarakarana nataon'ny Cameroun na dia efa izany firenena Camerounais izany aza no voalaza tany am-boalohany fa andray ny kanina 2020 sy 2020. Egypta kosa efa manana traikefa ka ao anatin'izany ny fananany kianja maro izay eken'ny Fédération africaine amin'ny baolina kitra eo ihany koa ny masotsivana hafa toy ny fandraisam-bahiny, ny fitaterana, ny fandriampahalemana. Ho an'ireo ekipam-pirenena izay andray anjara dia efa mivonona tanteraka na aiza na aiza ny firenena anatanterahana n'ity kanina 2020 sy 2020 ity. Ny Barea ekipam-pirenena malagasy dia efa tafita amin'izany kanina izany ka dia any Egypta indray zany no anarahantsika ny dian'ny Barea ny Madagasikara amin'ity kanina 2020 sy 2020 totosaina any Egypta ity ny 20 jona ka hatramin'ny 14 jolay 2020 sy 2020. Dia izay ihany koa no namarana ny vaovao teto amin'ny fahitalavitra MBS misaotra antsika mianakavy naharitra hatramin'ny farany veloma tompoko.